Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratry ity zoma maraina fa 5 volana jolay ity misoran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray ahafahana mandray samindram-pony ary koa niritsika indrindra dia niasany eo amin'ny fiainantsika ka ho vavolombelony mahatokotokoany isika lohan'nyterantsika ny amin'ny mofinainan'io dia ivavaksika enay tsara andrisin-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra sotranao izay satria avy aminao mifofinaina ary raha misy ny mbola maheto anay an'io dia ny fitiavanao zany ary raha mbola misy ny mandisika anay andray ny-terinao dia no ny fanainao masina ihany koa ka isoranay avokoa zany rehetra zany satria fantatra efa mijery maso ny tsirairay avy ianao ary miara-miasa tokoa ny zavatra rehetra so zay tianao iseho amin'ny fiainanay mitenena rehefa voninkaina anao zahay minaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ankohonana tahian'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Genesis 12:7-7 manao hoe fa efa nifidy azy aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo lalàn'i Jehova anao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Amen. Eo masin'Andriamanitra ny maha izy ny olona dia arak'izay maha izy azy eo anivon'ny fianakaviany nampisangadina amin'ny fiainan'i Abrahama ilay sakaizan'Andriamanitra ny fanajana fantatra ny tenin'Andriamanitra. Nikolokoloiny manko ny fihavanana tao tokantranony, nanjaka tao tokantranony ny fatahorana an'Andriamanitra. Izy no mpisorona tao atokantranony, no raisiny tena ho adidy masina mihitsy ny ankohonany. Mihoatra ny arivo ny fanahy teo ambanin'ny fiadidiana ary nampitodiny tamin'ilay Andriamanitra mpanjaka ny zavatra rehetra izy ireo tsirairay avy na ray aman-dreny io na zanaka io. Tsy naniateriny zanany izy ary nankato azy ny zanany. Fitiavana sy fahamarinana no nentiny nanapaka ny ankohonany tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ary nankasitrahan'Andriamanitra tokoa ny fahatokiany. Nanapaka tsara ny ankohonany tokoa izy, tsy nanao atsirambina ny fanotsiana ny foronan-dratsy ny zanany izy fa fahotany zany, tsy nanao fiangarana noho ny fahalemena na koa hoe noho ny tsy fahendrena izy, tsy nampandefitra ihany koa ny adidy tokony atao noho n'izay fiheverany diso hoe fanehoam-pitiavana. Vitsy ankehitriny ireo manahaka an'izany ohatra zany. Maro manko ireo ray aman-dreny mandeha anjamba amin'ny fotsiny araka ny fihetseham-pony ka mamela ny sitrapony zanany ho feheziny fisainana izay tsy mbola voatoetra tsara any amin'ny foronana izay tsy mbola voafehany ihany koa. Zany ny tena fanombana ratsy indrindra atao amin'ny tanora sy fahadisoana lehibe indrindra atao amin'izao tontolo izao. Mahatonga fikorontanana eo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny fitazatazana-potsiny ataon'ny ray aman-dreny ary izany no mahatonga ny tanora iorom-pahaka ao amin'ny fananara-po amin'ny filany fa tsy milefitra amin'ny fitakian'Andriamanitra. Samy an'Andriamanitra na ny ray aman-dreny na ny zanaka ka tokony ho ambanin'ny fanampahany amin'ny fanehoam-pitiavana sy ny fahefana miaraka no nanapahana ny Abrahama ny ankohonana. Manome tari-dalana ho antsika ny ten'Andriamanitra ary izany fitsipika izany ny fenitra tsy azontsika iodivirana raha tiantsika ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra ny tokony ho ampanjakaina. Ny fanontaniana tokony hapetratsika dia ny hoe inona nataon'ny hafa, inona no ho heverin'ireo havako na hoe inona no ho lazain'ireo raha manohy an'ity safidy ity fa tsy tokony izay fa ny hoe inona no nambaran'Andriamanitra. Tsy ahita fahombiazana amin'inona na amin'inona ny ray aman-dreny na ny zanaka raha tsy mandeha araka ny fomba n'Andriamanitra irery ihany. Ny riko aminao amin'izao maraina izao dia ametraka am-pelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aoka ho amin'ny fitarihan'Andriamanitra mandrakariva isika. Raha ray aman-dreny ianao mihena an'izao dia aoka ny ho ankohonana tahaka ny ankohonana Abrahama isika. Mampianatra ny fahamarinana amin'ny ankohonantsika mitaiza izany ary tahaka ny Abrahama ihany koa
hitondra fahatokiana ho an'ireo zanantsika ny fijoroantsika ho matoka amin'Andriamanitra. Raha ianao kosa ny zanaka mahen'izao afatra izao dia hoeto mahitsy manjakariva amin'ny fanaran'Andriamanitra ny fiainana. Aoka ihany koa anie ny tontolo misy anao, tontolo anjakan'ny fahamarinana, raha tsy misy izany dia mety eza ho lohalarana amin'izany. Ary fanahy masin'Andriamanitra ny hiasa aminao ka ny mehery ka mpitoetra ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Reranay tsara andrezan-danitro, mbola fempisaoranao izahay ny amin'izany teninao izany. Gataka aminao izahay Tompo mba hitoetra tokoa amin'ny tokantrano misy anay ankehitriny. Maro no fikorontanana misy ny anivon'ny fianakaviana, ny eo amin'ny fitaizana ny zanaka, ny ray aman-dreny izay tsy hitany intsony ny hitondran'ny ankonana. Ka dia mino izay fa tsy tara izahay raha mametraka izany eo aminao ankehitriny, ka mitodika manokana izahay amin'ireo tokantrano izay hisedrany izany fikorontanana izany. Ianao anie ilay tompon'ny filaminana, hanome ny filaminana sy ny lamina rehetra mba ho tokantrano hanjakany fifankatiavana, filaminana ary indrindra ny fahamarinana avy aminao. Mangataka aminao ihany koa izahay mba ho ahitsinao an'izay efa mively lalana ary koa ho ampitoerinao mandrakariva ny fahamarinana avy aminao iry ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.